Nanotrona ny fianianan'i filoha-pirenena Rwanda Paul Kagamé ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina sy ny vadiny omaly alahady tao amin'ny Amaro Stadium ao Kigali. Filoha-pirenena Afrikana mihoatra ny 20 no tonga nanatrika izany lanonana izany niaraka tamin'ny olona miisa mahery 5,400. Anomboka ny fotoam-piasan'ny fahefatra ity filoha-pirenena Rwanda ity izay lany tamin'ny tany Sambato 7,90 isanjato faingo 20 tamin'ny fifidianana izay nitotosaina ny 17 sy 20 Jolay lasa teo. Fanteliny amin'izao tao anatin'ny herintaona Anosikely no nitsidika tany Rwanda ny filoha i Andry Rajoelina. Efa nitarika délégation mafonja nahitana ministra maro sy solotena nisehatra tsy miankina izy tamin'ny volana Aogositra 2024 ary nanatrika ihany koa tamin'ny aprily lasa teo ny fanamarinana ny 70 taona ny vonomoka ny foko tetsy. Taorian'ny solombavamboaka dia ny olona indray no namoaboasan'ny Praiministra Christian Ntsay ny fandaharan'asa anatanterahana ny gouvernementan'ny politika ankapobeny fanjakana. Androany alatsinainy nanomboka tamin'ny folora tetsy Anosikely. Ny zoma lasa teo no niatrika ireo solombavambahoaka teny Tsimbazaza ny Praiministra nefa nivoaka ny hevitrany ireo avy amin'ny fanoerana satria nambaran'izy ireo fa tsy manara-dalàna ny fanolorana izany fandaharan'asa izany eo anivon'ny antenimeram-pirenena noho ny tsy fitsanganan'ny gouvernemanta. Nodimandry ny maraina teo tetsy amin'ny hôpitaly Joseph Kavoagny Andrenevala i Rachidy Mohamed izay sekretera ny jeneralin'ny antoko ery Vaovaon'ny Madagasikara teo aloha. Anisan'ny nanorina ny antoko HVM ny taona 13 ny tenany mpanolontsaina manokany filoha teo aloha erana zona ary mampianina ary taleny fampielezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoha-pirenena koa izy. Ankoatra ny andraikitra politika ny isany dia efa filohan'ny filakevim-pitantanan'ny orinasa jirama ihany koa i Rachidy Mohamed. Miamitombo isatrany isan'ireo mpizahatany tonga mitsidika Madagasikara. Ho an'ny volana Jolay dia tafiakatra ho 9,940 ny isan'izy ireo. Nanomboka ny fiandohan'ny taona dia niatratra 2,794 sy iray hetsy no tonga nitsidika any Madagasikara hatramin'ny farany volana Jolay teo. Na izany aza nefa dia mbola lavitry nisa tamin'ny taona 2020 talohan'ny nisian'ny Covid ny taremarika izay nivoaka. Nahatratra iray amby 703,400 sy iray hetsy ireo mpizahatany tonga nitsidika any Madagasikara tao anatin'ny 7 volana voalohany tamin'izany fotoana izany. Nanomboka ny asa fananganana ny biraon'ny sy ny toeram-ponenany ho an'ny mpiasa iasa sy onona any Volobe ny orinasa CGHV na ny compagnie générale d'hydroélectricité de Volobe. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny herinandro ity tao amin'ny fokotany Ambodimanga commune Ambodilazana distrika Toamasina II vato vehizoron'ny birao sy ny toeram-ponenany izany. Tonga nanotrona ny lanonana teny toerana ministra ny angovo sy ny koranafo Olivier Jean-Baptiste ary nampatsany mahazava-dehibe ny anorenana TETIKASA VOLOBE amin'ny fanampina ny famokarana herinaratra ho an'ny tambanjotra iraisana Antananarivo sy ny tambanjotra iraisan'ny Toamasina.